nisy vahiny am'izao fotoana zao dia andriamatoa Bertrand Fanuel avy amin'ny GNZ sy ramatoa kely Solonjainy Adeline. Miarahaba nareo. Eka, miarahaba ny zokolahy Francis ary miarahaba koa ny ekipa ny RTS, miarahaba ny vahoaka ny Toliara tsy vaky volo, indrindrandrindra ny vahoaka malagasy rehetra na nivelany aza manaraka izao fandaharana manoka. I Solonjainy Adeline moa zany izay eto dia anisan'ireo tanora nanaraka akaiky ny tolom-bahoaka iny, ny etsim-bahoaka iny, na dia tsy ao anatin'ny GNZ dia natsoinay hitémoigner na hanazava ny fahitany ny tolony iny ary isorana azy sady. Ramatoa Adeline, miarahaba anao. Faly miarahaba i Ramanjiny Francis, faly miarahaba ny ekipa ny RTS koa, miarahaba ny vahoaka malagasy abiaby sy ny olom-pirenena na eto toerana ny ivelany. Eka, resaka hetsy-bahoaka matsika eto. Manontany anao andriamatoa Bertrand Fanuel hoe inona moa ny atao hoe GNZ? Eka, ny atao hoe GNZ moa amiko manoka de ireo taranaka izay teraka entre 1977 hatramin'ny 2012. Io zany miovaova araky ny toejaharaha izay mety hisy fiovana agnatin'izay ao hoe mety so 2012 fa mety hoe 2010 fa tafiditsy anatin'izay ao zany hoe zany eo amin'ny 13 taona hatramin'ny 20 taona. Ireo tanora reo zany no sokajintsika androany ho GNZ izay manana ny toetra mampiavaka azy ao anatiny fahatanorana izay. De mamela ahy laha ohatsy hoe hanazava fohifohy aho hoe ino le toetra mampiavaka ny tanora GNZ androany. Ny GNZ moa zany mazava ho azy fa tanora niaraka nivelatra tamin'ny teknôlôjia toy ny internet, Facebook, TikTok, maro samihafa. De faharoa magnaraka an'izay ny GNZ koa dia manana fahaizana manokana am'le fitiavana mikarokaroka amin'ny alalan'ny informatika. Zay no isany mampiavaka azy satria maro ireo GNZ, ireo tanora zany hoe tsy nianatra manokana momba ny informatika fa mahay mikirakira telefony, mahay mampiasa réseaux sociaux ara-dalàna. De io zany isan'le toetra mampiavaka azy androany. De le GNZ koa mbola manana toetra izay mijoro amin'ny fahamarinana ary mijoro amin'ny tena izy satria manaraka ireo vaovao na anivelana na eto amitsika na manaraka ny tena izy am'le indrindrandrindra am'le fitondrana ny firenena ary miaro ny zo n'olombelona indrindrandrindra miaro ny tontolo iainana. Andriamatoa Bertrand, raha nijery an'iny tolony iny ao nanaramaso an'iny tolony iny mahita mpianatsy ny université. Ianao moa milaza ny sokajy taona zany na tsy nampiasana. Ianao zany te hilaza hoe olona ao anatin'le mpianatsy université reny le nitolona reny zany 13 taona ka hatramin'ny firy moa ny tenenao sora 20 taona. Zay daholo zany nareo tsisy akoatran'izay. Raha iverinantsika ny fanontaniana zokolahy Francis deo de hoe ino atao hoe GNZ de manazava an'izay aho. Mety misy GNZ tsy ao amin'ny anjery manontolo fa resy lahatsy izy de nanaraka anay. Ny raha nisy amin'izao fotoana zao dia nizotra ary azo lazaina hoe naomby raha ny fahitana azy amin'izao de hoe naomby ny tolona. Ny tiako hanontanianao andriamatoa Bertrand hoe nanao akory aloha ny nahatonga anareo nihetsika ary nanao akory ny niainanareo ny nitolona tao anatin'ny 2 semaines. Eka, le izy moa zany ambiance be zany tagnatin'igny tolony tao na de hoe maro ireo hirifiry nandalovany tagnatin'izay ao dia tsapa zany hoe nisy hery manokana tanatin'ireo tanora reo zay tsy nitrahatsa ary tsy nijanona tamin'ny tolona raha tsy tsatsa ny tanjona androany izao. Manahaka ny tenako manokana moa zany
tanatin'le tolona aho ary hainy be sy ny maro zay tena nanao ny aiko tsy ho zavatra aho ary nisy an'iregny zavatra maro nandalovana regny fisamborana plisy daroka tagnatin'izay ao zay tsy haiko hoe izy amin'ny daroka azy satria le tompona andraikitsy ny sambotsy ahy manao kagoly reo sy ny tariny fa zavatsy samborin'izao tamando biby teo aho mando biby zany entre ny Besasavy sy Manday de teo aho novoa sambotsy zany zaho koa moa zany tsy nanohitra an'izao satria zaho tsy misy fitaovam-piadina amiko egny tsy misy vado tsy misy pilitsy tsy misy lefo fa kitapo kelikely zay tamiko tegny zay misy power bank agnatiny ao satria telefony ampiasako malaky midécharge fa raha ohatsy ka nisy an'izay zavatra zay mety hoe tsy haiko ny hafarany hoe naminety nisy dossier maloto tahaka ny mahazatsa ny fitondrana teo aloha de mety tsy haiko zany misoitiny fa tsy nisy an'izay teo zany de tena tagnatiny tao moa zany nientsaky lacrymogène zahay nientsaky daroko zahay reraka ny ankizy satria hitatsika ny halavirany Manday sy mandeha amin'ny vily atoy zay nefa sanandro mandeha agny amin'ny kianjan'ny demokrasia de tena hoe reraka zany le zaza no sady kivy tagnatin'izay ao fa saorana ny Andriamanitra fa tsy mijamotsika raha tsy tsatsany tandrona. Mademoiselle Adeline nanara-maso ny tolona iny ianao nanao akory ny fahitanao nireo hetsiky ny mpianatsy izay narahanao maso izy ianao satria anisan'ny témoin ny hetsy bahoaka iny ianao. Misatsy nanome fivolana ny fahitako ny hetsiky natao zenizedreny aloha hitako fa voatsindry voahitrakitraky ny zonireo zay mitaky zo fototra mba hanovanana ho any amin'ny lala makana amin'ny fampandrosoana satria misy ny tsy tia zay fitakizo zay am'izio fototra zay nefa zon'olombelona anankiray ny mitaky ny zoany raha ohatra ka misy manitrakitraky zay raha zay de hitako hoe niady reo sady narena angirifiry ary tsy mahalala mavandy hoe misy tsy nahita zay niain'ny mpianatsy na niain'ireo zenizedy tamin'ny fotoana ny nandalovandreo amin'ny fitakinany zay hoe zo fototra zay. Bertrand anatin'izay tolona zay nisy ireo gendarme na polisy tsy fantatrao raha mijery anao zao de ohatrany mety hoe ahoana ny mety ho fahitanao re olona nidariko anao am'izao fotoana zao fa efa vita fa milamina vita ny tolona de tapo zao tsy ampirisika anao hoe zao ny tokony ataonao fa amin'ny foma olombelona nanao akory zany ny mety fandraisanao ny reny mpitandro filaminana zay lazay ny Adeline fa nanao tokoa ny asany moa zany na nanao izay famoretana ny tolona zay anatin'izay mety misy ve le rancune sa nanao akory. Eka amin'ny fo mahalehilahy moa zany tsoroko eto marina fa tsy faly aho satria ny antony joroako teny amin'ny tolona tegny tsy ho ahy manokana fa ho an'ny taranaka rehetra ary na ireo mpitandro filaminanareo de mahatsapa an'izany hoe tsy ho anay manokana fa ho an'ny taranaka rehetra ny taranaka rehetra zay mila fiovana nandritra zay fotoana lava nandalovana fijalea nandalovana olana maro samy hafa de namana Francis zokola Francis miresaka hoe manao akory agnatiko zao tena malahelo indrindrandrindra amin'ny gendarmerie satria tany manko nitondrana anay de tao ry zalahy tena nanao zay tiany hatao taminay ary misy tena mampalahelo misy mpianatra vaky loha ary misy mpianatra efa vaky loha tamin'ny fisamborana azy fa rehefa tonga nytao amin'ny toerany nitazomana anay de mbola nyvakiny ndray lohany zay hiveriko hoe tena mamparikorikodra zany zavatra toy zany mpianatra mitaky ny zony de faizina anaovana habibiny mitovy am'izany tena malahelo aho fa zao ndraiky tsy resaka hoe ino tokony ataoko fa androany aho aloha donc nandresy ny tolona de mifantoka am'izay aloha satria matoa zahay ny tolona de misy zavatra maro nitakinay ao de tako ngamba fa fandresena voalohany zao fa mbola betraka ny tolona zay tsy maintsy hatao de amiko zany ny rancune zahay androany tanora vonina hanova tsy de mifantoka am'izay zany aho fa maha-olombelonay de malahelo aho amin'ny zavatra natao anay. Bertrand anisany nanamarika ny tolona nataonareo koa ny
filanjana vatapaty izay misy ny sariny Nzamatoa Anjelajoely nanao Tour de Madagascar iny sary iny mba tsy ilazana hoe nanakoako tany ivelany tany amin'ny mahamalagasy anao amin'ny hatanoranao mendrika ve ny fitondrana vatapaty ohatran'ireny ao anatin'ny tolony igny moa zany miala tsiny fa somary omay kely aho mamaly azy zokolay Francis satria izay ataonao amin'ny hafa ihany no hataony hafa aminao de hita moa raha zay teo taloha fitondrana taloha zay rahantsika mahalala ny batagnan'igny vatapaty zay nosoratana hoe hery Rajonal Mampianina présidentsika teo taloha de zahay moa zany zahay tsy nakatahaka an'igny tsy hainay hoe ino ny sens nanaovandreo an'igny fa androany gn'anay de hoe maty ny rafitsy na ny fitondrana Rajoelina retsaretsa tsy akory manompa ny filohantsika teo aloha président Nirindrandraoely fa le rafitra sy le fitantanana zany no tianao tenena hoe maty anatin'ny vatapaty iny ao zay rafitra fitantanana anjakany kolikoly anjakany jadona anjakany tsy maty manota anjakany tsy fijerena ireo tanora fa izay manambola ihany siky namanamana ihany zay no nanjaka tagnatin'ny fitonjana ao de iny zany no natambatra iray de nataonay anatin'iny vatapaty ao de maty igny zany ary tsy polisasa koa iny ny matsaiky ny fanontaniam-petsaky de hoe nisy koa fotoana ny tany nareo iny raha iny zany hoe jary tao mandoza sa manao akory iny koa fanazavanao tany paty teo anilany iny vatapaty zany fombatsika malagasy ny zay zokolay Francis tokony hagaga hoe nao misy maty retomany seka de tsy possible hoe mitondra vatapaty zay de falifaly hihehy takongamba fa tsy zay le fomba fa androany le fomba hoe misy olo maty ao de tomanitsika malahelo tsika de mba hampatanjaka bebe koa le faneo ankevitsy de tsy maintsy narahana somary tomany kely zay le izy tsy kely aloha le nitany hoe tsy haiko aloha fa zay ny fangatahana nataonareo tao anatin'iny dia ny resaka zofotsy efa natsidiky Adeline tao zay raha ny zavatra misy zany dia ny vadika zavatra hafa le izy tatao fara ny tiako anontaniana hoe inona marina zany ny tena takinareo raha bevata takinareo amin'ity fitondrana vaovao ty ino moa fa latsa iny ihany iny tsy impoly aminitsika fa ino tena ilanareo raha manao akory ilanareo hatao ny fanjakana toy amin'izao fiaviany androany moa zany ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha mpanjakana Nzamatoa Mikaely ino raha vinisanareo fitondram-panjakana eka voalohany indrindra moa zany nahatongahiny resaka teo hoe fanandresitsika de voalohany zavatra nitakinay ny fialan'ny président Andry Rajoely efa niala izy zany de faharoa magnaraka an'izay de ny fanovana rafitra ny tanora maneran'ny Madagasikara de miandrandra an'io fanovana rafitra io le rafitra eto ho hazavaiko le izy amin'ny mahatanora zay niaraka vinolavola sy taizana ary nihabe amin'ny resaka internet io de leo tanteraky zay ny état unitaire zay efapolo taona lasa ngamba zay mila fanovana zany zahay fa le fanovana ilanay zany de hoe le état unitaire moa zany zay raha rehetra io de mifantoka ao Antananarivo ary raha tsikaritsinareo rehefa niteny filohantsika teo taloha igny na tamin'ny famorina tsy haiko hoe zay dizany tonga tanatin'ny fivoriana igny tao de hoe amin'ny anaran'ny Andriamanitra Zagnahary mijoro ao fa nao tsy vita nao tsy tafiala io de le stage io agnatin'ny tao raiky de mametsa-pialana ao ry Antananarivo fa tsatra zany izy teo hoe Antananarivo zany Madagasikara nefa misy faritra maromaro misy district maromaro de io zany no isany takinay zany zay de androany hoe ilainay ny fanovana rafitra zany hoe fanomezan-danja ny faritra retsaretsa zay mianga avy any fotony avy any président Fokotany miakatra amin'ny commune miakatra amin'ny district de ny faritra no mameny retsaretsa
zany hoe raha mihaino anao zany hoe fédéralisme na régionalisme no tiakinareo sa ino? Fédéralisme, décentralisation tafilitsy anatiny ao aby zany rehetrarehetra reo. Rehefa mahaleo tegna ny fatsa rehetrarehetra tsy miankin-doha amin'ny Antananarivo de fa anisany takina izy zavatra zay. Eto apetsako avao hoe misy lanjany ny fanomezana fahefana ny avy any amin'ny fokotany satria gn'antony tsika raha amboatsy tsagno tsy maintsy le béton aloha ny pilier rehetrarehetra aloha mijerena hoe havoatazona am'ty trano ty ve reto béton reto ireto pilier reto raha ohatsy hisy rivodoza raha ohatsy hoe hisy tsy haiko zavatra voajanahary mitovy am'izay eo no mahatonga miteny hoe tokony jerentsika avy any ambany zany io fanovana rafitra io de anatin'ny fanovana rafitra io mila jerena koa ny kolokolo maro samihafa satria raha voatsika ro mbola anjakany kolikoly de tsy misy rafitra hiova eto de anatin'izay ao zany tsy ny fanjakana faobe ihany ny tompona andraikitsy kanao Bertrand laha miova zany ty rafitra ty de tsy hisasy ny kolikoly ina ny garantie an'izay sarotra be manko ny tsy hampisan'ny kolikoly io fa mety azosika lazaina hoe hihena le kolikoly ary hamihena ny kolikoly fa tsy hitombo satria androany tsika zany de hanova ary hanangana firenena vaovao mino fa tsy ho vitantsika eo anatiny rovolana telo volana efa bolana za zavatra zay fa anatiny à long terme zany de amin'izay ao zany tsika mety tsy ho foanatanteraka aloha ny kolikoly fa hamihena ny kolikoly de zay mahatonga miteny hoe tsy anjarany fanjakana faobe rery hany no manova fa tsika vahoaka madiny koa mila manova fomba fijery misy ane Zokilahy Francis olona mikarakara dossier tsy haiko na aiza fa misy na ny olona vonjena mbola tsy hainy hoe hanao kolokolo sagniny fa mitondra volam-posiny ndra ohatsy maika le dossier indesiny hoe ty mba misy famangina kelikely de misy zavatra hataoko de ahoana ny fomba hampalakilaky an'izay dikan'izay zany tsy le olo tompona ndraikitra no micréer le corruption fa isika vahoaka madinika zany hoe lafa maika tsika zany de hanao anjara zay anatin'izao zany hoe alohany hanovana an'izao zavatra rehetra tenentsika zao de mila miova alohany toe-tsaina. Ny fanontaniana apetsaka hoe milaza hoe zany manono Antananarivo salamite ilaza hoe da ianao moa zany salamite ilaza hoe hatao fairano hoe Antananarivo amin'ity rafitra vaovao tena ro apetsaka ty tsy hatao fairano Antananarivo aza adinotsika fa kapitalitsika Antananarivo alohany jereny zao tontolo zao any Madagasikara de Antananarivo alohany jereny voalohany dikan'izay tsy sanatsy an'izany aho hoe mialona ny Antananarivo fa mila misy tsinjara zany le fampandrosoana fa tsy ho Antananarivo rery hany satria tsisy dikany raha toaka hoe Antananarivo rery hany no hanaovana fampandrosoana nefa misy vahoaka madinika maro aty amin'ny faritsy any Ambaniravinantsagny Ambaniravinkazo any mijaly tsy mihinan-kanina nefa Antananarivo misy téléphérique ao zahay Ambanivohitsagny na hoanina androany aza mbo tadiaviny androany raha hita de amin'ny maha-olombelona zany tsy maintsy mangoraka ary tsy maintsy malahelo hoe tsy mety zavatra zay. Ramatoa Adeline ny raha anjasanao amin'ny mahavehivavy tanoranao ino ty raha linisanao amin'ty fanjakana vaovao ty? Ny raha linisako moa zany amin'ny fandrakana vaovao ty ampiko avao zany fanazavana zanaday ato zay hoe resaky fanovana rafitra ohatra hangalaky tsika amin'ny resaka vola safe ny vola zay mihodina amin'ny faritsy anankiray zany tokony mijano amin'ny faritsy anankiray ohatra eto Toliara zay vola mihodina ato Toliara zany tokony mijano eto anoloana Toliara vola mihodina fampandrosoana ho an'ny faritsy anankiray zany de tokony mijano amin'ny faritsy anankiray safe tsy ao Antananarivo rery ihany no atao hoe Madagasikara raha resaky la hoetsy hoe manana zay vinana fampandrosoana zay tsika malagasy amina faritsy ny akoatrany sady io ne Zokilahy Francis hanampiko kely an'izay io ne tsy voatery hoe centralisenao an-tanàna rehetrarehetra zay tsika vao afaka hampandroso fa na zarazaraina zany io ohatsy hoe ny vola mihitsy ao amin'ny commune de ny commune no mampiasa azy ny ao amin'ny mitovy amin'izay zany le izy ny zavatra mipetsaka manko atsy zay de hoe Antananarivo tsy misy port Antananarivo
tsy misy ressource minière de matahotra zany hoe sody taraiky anatin'izay zavatra zay ao fa zadinontsika fa Antananarivo anie be mpampiasa vola indrindra misy andehanan'ireo olona mpampiasa vola de mihodiny ristourna mandeha ny TVA de anatin'izay ao kosa tsika tsy jery fosiny avao koa ny aty amin'ny faritsy fa azo atao tsara ny mametsaka ohatra hoe alaitsika Cane Fort Dauphin azo atao tsara mametsaka hoe IKM de afaka manome vola ny fanjakana faobe zay Antananarivo 0% de mijery koa ny faritra misy azy hoe 0% mitsinjara zany le izy am'izay fotoagnaniko zay. Ny any tiako apetraka aminareo de le resaka anatin'ity rafitra ty hoe aiza ho aiza ny resaka fananan'asa. Tsara ny manova rafitra fa nefa aiza ho aiza ny mety le fanerenareo tanora ny fanjakana mba hiteraka asa. Indrindra asika zao ao anatin'ny fanovana rafitra io rehefa mahaleo tena isika de sika mahafantatsy hoe inona ny zavatra tokony hataotsika mba hampananasa ireo tanora reo be ne Zokolay Francis ny orinasa tatoliary to zay fa nagnino nakatogno de nagnino sika mamoa orinasa hafa zay tsy ekeny be sy ny maro mba tsy resaka ao ny coton sy ny tariny betsaka ny zavatra azo atsangana eto atoliara zany izay mino sy matoky aho fa io fanjakana vaovao io mahatakatsy an'izay satria ny fagnososi ny aina amin'ny tanora reo olo reo. Ny problème ny Bertrand petraka aminao hoe ny communauté internationale mba tsy ilaza ny Union africaine amin'izao fotoan'izao dia ny sanctionner ny mpitondra vaovao. Ny raha tenenao asa zay nefa resaka fisariha le resaka investisseur ho avy eto. Mino hoetsika fa am'izao raha miseho zao dia hisy investisseur tonga hametsaka ny volana. Tadiditsika ny resaka fanamotehana ny orinasa sasatsasany tamin'ny 25 septembre teo. Ny ay fanontaniana mipetraka hoe misy hoe zay fatokisana anana ny investisseur ho tonga eto Madagasikara hametsaka ny volany hampiasany eto zay raha izao zava-misy izao. Izy io moa zany araka ny fahalalako azy manokana zaho tsy de mpandalina loatsy fa araka ny fahalalako azy de misy zavatra tokony mila hainy vahoaka malagasy satria condamnation de principe manko zany io zany hoe ireo olo reo hatsy zay de tsy mijery ny tombotsoany vahoaka malagasy fa mijery ny tombotsoany manokana tsy haiko misy ovandravatsa afarafara ao fa matetika zany izay ny zavatra hita nanino moa ny vahoaka malagasy ny jalitra agnatin'izay 40 taona zay mba tsy resafako ny taloha be tany tsy nitsangana an'ireo olo reo de nagnino reo olo reo tsy manadihady aloha tsy mifampiresaka aloha ambola tabatsa hoe inona marina ny tena zavatra misy ato aminareo a Madagasikara fa tonga de mamoaka didy hoe manao an'izao de amiko zany hoe condamnation de principe zay zavatra zay fa mino sy matoky kosa Zokolay Francis hoe rehefa misy ny fampiresafana amin'ny mpitondra fanjakana sy amin'ireo olo reo de tsy maintsy ho haindreo hoe tsika ne nanaraka legaly aby ny raha nisy tamitsika teto legaly aby raha nisy tamitsika teto mba tsy tenenako hoe ny légitimité ny pouvoir raisiny reo miaramila reo takonao mba fa tsy hanazava zay fa nibe sy ny maro efa mahay an'izay de mino sy matoky aho fa mety ho resy lahatsa ihany reo raha ohatsy ka misy fampiresafana aorinao. Ny voiziny mpanara-baovao koa ty resaka fanovana rafitra ty ny resaka hoe ny frantsay no nitarika atsika bakany bakan'izay misy sady niteny hoe tokony ho iova satria matetika dia ny zanatany anglisy dia mandroso bebe kokoa toy zay ny zanatany frantsay. Tsika zanatany frantsay mety azo lazaina ve na mety alaim-panahy ve nareo tanora heritreritra n'izay principe vaovao zay tena hoe miala tanteraka amin'ny frantsay reny malala. Eka io moa zany ny rehetra samy mieritreritra an'izay
mieritreritra ny rehetsa tsy falagny ambinta na hoe halako bika sy tiako tare fa par rapport amin'ny fiainana zay iainantsika de tsy maintsy misy le analyse alaitsika tahaka zao hoe ny raha alaitsika ao Burkina Faso roa tao mahery nitonjany président Ibrahim Traoré Hadjaina niala tamin'ny frantsay reo fa hitatsika fa tena mandroso lavitra araky tsy nieretseretsika ny zava-misy ao nefa Burkina Faso mbola resiny Madagascar raha ohatsy hoe harenan-kibotany tenenina tsika manana maro be da be de eto ao tsy miteny hoe tsy tsara ny miara-miasa amin'ny frantsay fa kosa tsika afaka manao analyse hoe iza no mety tsy migegy antsika kokoa amin'ireo tokony zay hiaradia amintsika tanatin'izay mifota am'izay hoe nahoana nanao akory ny fiarahantsika ny frantsay hatsy zay nanomboka tamin'ny premier république niarahana amin'ny président Philibert Tsiranana nanao ahoana ny fiarahantsika tamin'ny frantsay moa ve tena manana fahafahana tokoa atsika moa ve tena indépendant tokoa Madagascar tena afaka vatsika zay ny mahatonga ny tanora zay ny zed mamoaka an'izay feo zay hoe aleo tsika miala amin'ny frantsay satria efa 1 taona mahery ny zay zokolay français tsika niaraka tamin'ny frantsay reo fa ino aiza ho izy Madagascar androany nefa misy olo mbo tsy ampy 3 tao miala tamin'ny frantsay reo zay teneny koa manahaka ny Burkina Faso lasa lavitra amintsika am'resaky zao nagnino tsika ro tsy afaka hagnodigny an'ireo harena voajanahary mianjanahary antsika reo fa milantsika zany tsika tsy fidy olo koa hoe iza niaraka amintsika fa izay tsy higegy antsika izay mahafantatsy ny priorité tsika tsy manao ambonin-javatsy ny zavatra rehetra antsika izay ro hiarahantsika izay ro tokony hiarahantsika ka na frantsay reo mahatsapany fahadisoany hoe hatsy zay zahay Madagascar nagnararatso anareo avao hatsy zay zahay Madagascar nanao an'izay avao de hiova zahay tsy hitako hoe ino tokony hialagna aminy fa na ohatsika mbo tsy miova an'izay raha zay de mety amintsika ny miala aminy ny matetika ny tao anatin'iny hetsy bahoaka iny dia lazaina nareo misy milaza tsy zao milaza azy hoe manipule misy olona manipule ny manipule anareo na atao fitaovana anareo eto nareo mianadahy miresaka aminareo hoe mety zay tokoa ve ny mety hahazo anareo sa natao fitaovana avao nareo azahoana fanjakana de rehefa bakeo dia atoraka ero somary hiditra am'izay resaka zay moa zao hoe sady hanampy kely amin'ny fanazavany ranaday ato hoe amin'ny fanontoniany zoko be hoe amin'ny fialana amin'ny frantsay eto ma zao hoe ilana ny fialana amin'ny frantsay nefa kosa itsika mahantsa olombelona marina mahantsa ambony harena tsika manaharena kibony tany tsika afahatsika mandroso afaka afahatsika atao fitaovana hampandrosoana ny Madagascar fa ny hitako eto zany ny olana tsy manana olona mahantsa olombelona marina zany tsika de tsy hoe tsy misy mahay zany fa tsy manana olombelona hoe mba tsirona amin'ny fitiavantena fa presque ny olombelona bakany mitondra ny malagasy mitondra ny Madagascar olona tia tena tsy mahalala afa-tsy tombotsoany manokany de zay mahatonga sasany zany hoe hiala frantsay eka hiala frantsay tsika moa mana olombelona marina tsika hiala ny resaka kolikoly hiaro ny tombotsoan'olo hiaro ny tombotsoa ioambonana fa tsy hipetraka amin'ny tombotsoan'olo tokana raha ohatra ka hiala frantsay tsika raha ohatra hoe anony olana za tsy manazay hoe tsy hiala tsika tsara ny fialovantena safetsika an'izao mbo ambany fiahinan'ny frantsay ary mbo tsy azo lazaina hoe maleo tena fa raha hiala tsika moa le fiarana amin'ny frantsay ve ny foto tsy tena mampidralantsika sa le olombelo zay mifana contrat amin'ny Madagascar amin'ny firenena malagasy zay mahatonga atsika mihemitsy amin'ny resaka fahantrana any zany fanontony hoe ny fanontony tokony mipetraka amintsika raha raiky hoe ny olana ve ny fiarah-miasa amin'ny frantsay sa ny olombelona zay ny tantana ny Madagascar zay ny tantana atsika malagasy de atoko moa ny fanonteny resaky ny ramadeny faharoa resaka hoe natao fitaovana ny tanora
entina handavoana ny filoha anjarajoely. Aleo ngamba raisiko zay fantania zay satria mivantana aminay zahay tena kianja mako zay fa tsy ny mpanaraka vaovao mitory amizay de aleo valiako le izy. Amin'ny ankapobeny zany zahay tanora zay nitarika an'igny tolona iny tatolo areto de nisy code manko narahinay amiko manoka zany de zao nana code manokana hoe tondratsika an'ity tolona ity de misy point efatsy le code zay hotanisako eto de voalohany zany ny solidarité nisy ny firaisankina ireo tanora zay zay tsy nihemotsa tanteraka ninina ireo fijaliana ninina ireo lacrymogène ninina ireo horohoro zay ne zokilahy Francis misy 4 jours 5 jours tsy matory antsano no ny fanjeno alainao rariva atao an'izao ny rariva nisy an'izay zavatra zay de iny zany raha vao tsy tanatin'ny firaisankina zahay de tsy tanteraka ny izay tolona nataotsika zay de faharoa maraka an'izay hoe conviction faharesendatsa tanteraka hoe mila fanovana ny Madagasikara de rehefa resy zahay mazava ho azy hoe tsy mila olo haniraka anay hoe tsy maintsy toy misy vola ohatran'izao fa andananareo manao grève fa faharesendatsy hoe tena mila magnova atsika zalahy mila zavabaovao atsika zalahy fa tsy sasy zao fa tena jadona zao zavatra misy eto amin'ny firenena zao donc tsisy manipulation de point fahefatsy de ny détermination zany hoe ny famaranana ireo tolona zay natao hoe ninino zavatra hosejaitsika tsy maintsy natombotsika toy ary tsy maintsy hofaranantsika toy de na de zany le votre Bertrand rehefa niantso andriamato Anjarajoely tany avoloha tamin'ny famelavilaran-kevitra ny arahany tamin'ny tanora tamin'ny société civile dia nahita amin'ny télé fa misy mpianatra avy aminareo tretro nandeha tany azo manao akory tsy anatin'ny code zany mbo misy point raiky farany le code teo igny zokilahy Francis i farany teneniko teo moa zany hoe resaky détermination zahay zany tena nanao amin'ny fo ary tsy niala mihintsy fa tena nanana fahavononana zany am'le tolona de farany sady farany am'le code de ny resaky intelligence zahay tsy nanao raha tamin'ny fo fa nanao raha tamin'ny saina ary agnisan'ny tsy nampihemotsy anay eo hoe inona ny stratégie tondratsika n'ity zavatsy ty de faontaninao teo igny zahay ao zokilahy Francis ny hoatsy ny 5,000 ireo tanora zay de nitolona igny na de nihamihena aza de hoatsy ny 5,000 ka heveriko raha zay zany hoe tsy mora ny hanambatsa ny hevitra na ny toetsaina ho ray aza même one mpivaly vita mariazy zokilahy Francis misy tsy mitovy hevitsy misy tsy mitovy hevitsy fa ny tanjona de raha ihany hoe ahoana tsatsarantsika n'ity tanjona ty mety misy ireo tanora nisafidy lalan-kafa tanatin'iny tolona igny tao de nandeha tany Antananarivo fampiresaka amin'ny Antananarivo amin'ny président même tsy nifankahita tamin'ny président rehefa tonga any safidy lalan-kafa zao izy misy koa ny safidy lalan-kafa mety hoe nisy mpanao politika ny fampiresaka aminy nanome vola sy ny tariny zay tsy haiko satria tsy manam-pirofo de nisafidy lalan-kafa kosa izy fa ny zava-dehibe androany de nandesy ilay tolona dikan'izay zany matoa nandesy ilay tolona dia tsy nivoa rebirebin'ireo mpanao politika ireo tsika tsy nivoa manipulen'olo tovy am'izay zay ngamba ny azoko malina zay na afapo ena tsy afapo ny afapo ihany nareo no anotanina ny resaka izy baoka mandeha de mandeha ny fotoana ary dia omeko ray minitra avy nareo hamitina anareo ny na ny hanafaranareo amin'ny vahoaka mijerentsika mademoiselle Adeline ny teny avy amiko ato moa zany hoe manentana tsika tanora zany efa nandray andraikitsy ny joro sahy amin'ny resaka afa-pandrosoana ny fa indrindrandrindra ny fitakinan'ny zofototra fa aoka atsika mba hidrano zay tokony tandrefatsika fa tsy hidrabaka amin'itsy tokony hidirana koa indraindray satria hafa ny fitakinany anandalabe lafa ny azo ny fahefana nanany filoatetezamity atsika
ray aman-dreny Mikael, ny colonel Mikael, de hafa koa ny raha miseho, de hierova I tokony alana zay raha zay hoe aoka ny raha ny fanifana raha tamin'ny voalohany zany tokony tazomatra amin'ny farany fa tsy hoe hitady hoe mila mitsofoka amin'ny gouvernement zahay sy ny sisa fa nitaky zofotra aoka aloha ny zofotra hitakitsika ro tazomitsika hatramin'ny farany sy ny rafitra de ny attente zay andrasatsika ro tokony andrasatsika maha-olom-pirenenay moa zany iarabako ny filoha vaovao I monsieur colonel Mikael miarahabanao amin'ny filoha vaovaonao ankehitriny mankahery mirary soa satria tsy mora ny tantana ny Madagasikara atsika toy fa noho ny fitiavana misy ao aminao no natonga anao nanetsy tena nanome fitiavana ho anay tanora ho antsika malagasy ka malay ova mahalasa enganie ho lava velo aro tanteraka aby zay raha irinao hanasoa ny firenenatsika toy mba ho reharehatsika mba ho atao fitaratsy ny iza tontolo zao tsika malagasy fa tsy ho atao fiheza sasy koa ho an'ny Bertrand manokana ray minitra moa omenanao fa ny fantanena hoe ino zany mba ty mba vetsivetsy anao hoe hatao ino zay matao Bertrand toy amin'ity fanjakana vaovao toy eka zaho manokana moa zany zokolahy Francis tsy vao zao aho nitolona ary nanohitsy an'io fitonjana io maro ny mahay an'izany fa efa hatsy ny ela de amiko manokana moa zany ny faharesendahatra ny zava-dehibe amiko hoe misy zavatra maro tsy mandeha ao de betsaky ireo olona mivola hoe nagnino koa Bertrand tsy mandeha Tananarivo nefa iha namono fo amin'ny raha toy nagnino manjaka tanjoany mbo atoliary eto avao de amiko manokana zany zay zavatra zay tsy misy tokony hamaky ahy andeha any Tananarivo satria tsy nitolonao noho ny seza fa nitolonao noho ny fahareseko latsa hoe mila fanovana izao firenena izao de eto zany te hampita hafatsy amitsika tanora iaby indrindra tsika tanora ZNZ marina hoe tsika mila mandray andraikitsy fa kosa tokony ho haintsika hoe aiza ho aiza tsika ny tokony handray andraikitsa amin'ity firenena ty satria be ireo zoky tsika be ireo raha mandreny zay manana tsaikefa manokana amin'ny fanarenana haingana ity firenena ity dika zay zany tsy le sezako androany ro zava-dehibe fa ny antony tololana de ahoana ny fomba hanarenana haingana ity firenena ity de amiko zany afaka mandefitra aho amin'ny mahatanora azy satria be ireo ray aman-dreny reo manana expérience zay maro zavatra ny ainana hanarina an'ity firenena ity de izay tsy midika hoe misy olona tsy mpanao politika zokolahy Francis tena mahay ary tena efa manana expérience na io amin'ny lafinina maro agny tsika mana olo manga maro araky ny tena nijanabavy teo igny raha tetotuliara ny akaikikaiky ny GNZ mampiropitary tolona tetotuliara na akory satria raha fahitako azo manokana ohatrany somary nisaratsaraka avao izy ireo mba tsy lazaina hoe misy tsy fitovian-kevitra ho an'ny GNZ manokana taiza hoaiza zay orientation de alohany amaliko zay toy izao kely ny ahy teo igny de izay kosa hoe fanomezana sehatra ireo manam-pahaizana efa zoky be efa ray aman-dreny teo regny tsy midika za hoe tsy paina le ZNZ tsy midika hoe tsy paina le ZNZ fa mila omena fahatokisana kosa le ZNZ amin'ny toerana manandrify azy de ny fangatahako tsy haiko hoe isy ahita mino fa maro ny ahita antoy amin'ny azy mpitondra vaovao reo ny fangatahako zany tokony omena toerana amin'ny toerana zay miady amin'ny kolikoly ny tanora ohatsy hoe aony bianco ohatsy hoe misehatsafa miady amin'ny kolikoly satria ny tanora no manana herijika manana énergie afaka hanao enquête afaka hanaraka hoe aiza ny toeratena misy an'ity kolikoly ty inona ny zavatra misy inona ny tokony atao rehetrarehetra tokony tanora zany tokony ho betsaka indrindra agny amin'ny sampana miady amin'ny kolikoly regny
de niteny zokolahy Francis teo hoe iza le olobe sy ny tariny nanakaiky anareo hatsy ny ela hatsy zay na tamin'igny tolona igny misy moa zany ny olobe izay tsy vao androany nanakezany zay de ohatsy alantsika tahaka ny manday io fa nisy olo ane mbo tsy nisy zao tolona zao fa misy olo nagnampy any manday alantsika tahaka ny hoe Zokobe Serge Vitaly namboatsy ny terrain io manday igny manampy amin'ny lafiny rehetsa ireny zao tsy vao androany nitsofoko tamin'ny raharaha ataon'ny tanora nareo mahatsapa an'izay hoe Serge Vitaly manday ny tanora ny Toliara io manao championnat national ao koa ry honorable sy teny zay magnampy ny tanora zay manakaiky ny tanora ao ireo nitolona rehetrarehetra tsy adino zao manoka zany zao tsy magnavaky fomba fijery fa zay nitolona de nitolona zay agnarany na i roa telo tagnatin'ny tao na i efatsy fa nitolona zany agnarany fa fanotenenao moa zany hoe izy ny manakaiky anay fa rehefa nitolona de maro nitolona tey ry Zagasy nitolona tey ny cellule de crise nitolona tey fa zay nanakaiky anay hatsy zay iteneniko teo reny eto ampamaranako tanteraky zany gnahy de tehy saotry aho no sady te hiraro soa ny filohatsika vaovao colonel Ranjandrina Mikael misaotry azy aho satria anisany nahasahy ireo avy ao amin'ny Kapisaty nagnova tanteraky zao tantara zao de eto zany miraro soa Andriamatoa filoha Malehova Malasana de aza manay fa zahay tanora CNZ de manohana anao amin'ny zay andraikitsy rehetra sahaninao ninina zany io de aza misalasala avao koa président miantso anay tanora raha misy ny azo fagnampia amin'ny lafiny rehetrarehetra mety tsy ahazo anao zahay tanora mety tsy afaky hiantso anao zahay tanora fa kosa raha misy ny azo fanampiana de vonona tanteraky zahay satria zahay tanora ZNZ maneran'ny Madagasikara manay izy tolo zao dia matoky anao ary manantena zavatra lehibe hiova aminao mankasitraka tompolahy mankatelina tompofady